manoloana kosa ny firongatry ny tsy fandriampahalemana any amin'ny faritra Melaky iny tena manamafy ny sombabaoaka voafidy tao Antsalova fa tsy ampy ny hetsika atao any aminy noho izany dia tokony anamafy ny asa sy ny paikady entina miady amin'izany ny fahefana mpanatanteraka. Za manantena misy an'ity resaka unité antidahalo ity mety any amin'ny faritra aty misy fahombiazana araky ny voalaza fambamiena asiony koa ny faritra Melaky zay koa nge zao atra amin'ny tsy lampandehan'ny dina io nge misy olo-panjakana ihany tsy lampandehan'ny dina hoe fa zao zay miezaka hampandeha azy ndray mandeha satria nahoana moa nandeha izy tamin'ny tetezamita nandeha tsara tsy azoky anina azahay a modely ahoana izy am'izao tsy mandeha hitako hoe fantanina mipetraka ary gagaby ny olona mpanara-baovao ka eto de milazy hoe jereo faritra Melaky amin'ny resaka fandriampahalemana zay efa miaina amin'ny tsy fisian-dalana eto Madagasikara tsy afa-tsy Melaky zany ny tena repotry ny tsy fisian-dalana tsy misy lalana ifandraisana amin'ny atao hoe renivohitriny Melaky zany am'ireo district dimy tsy aty amin'ny renivohitriny Madagasikara tsy misy zay nefa tompony goudron trandrao goudron be molangy zay nefa tompony tsy miroro tsisy retombé économique aminay daholo zany ny fer de solal eo ny ampahany betsaka aty Melaky tsisy retombé économique amin'ny faritra Melaky ka zay manantena monsieur le président io efa roa taona sisa io anao accélération anao anao vitesse tena ana mihitsy anao mba hotratra le fampanantenana atao Melaky ary miaraka aminao zay am'zany